Itondrany teonivon'ny EDBM fanazavana mikasika ilay famatsimbola raiky amin'ny 10 tapitrisa dolara avy amin'ny banky africaine ho an'ny fampandrosoana. Tafiditra anatin'ity fandarana asa papi na projet d'appui à la promotion des investissements. Tezeritsika ny fanatety. Famanjimbola io dia ao anatin'ny atao hoe tetikasa hoe papi projet d'appui à la promotion des investissements. 11 millions de dollars ny vola zany zay ampindramin'ny banque africaine de développement amin'ny fanjakana malagasy ary ny EDBM zany no tatana ny vola io. Sehatra anankiroa no atosika amin'io projet d'appui à la promotion des investissements io. Ny textile ny voalohany na ny resaka fanodinana lamba zany. Ny faharoa dia ny resaka NTIC na ny nouvelle technologie de l'information et de la communication. Momba ny textile manokana dia misy ny atao hoe fonds d'appui au secteur textile zay valeur à peu près 2 millions de dollars izy io. Io dia entina anapina ny sous-traitant malagasy ao amin'ny lafiny zay miasa ao anatin'ny textile. Mety ohatra fanamboarana bokotra, mety ohatra fanamboarana resaka kojakoja madinidinika zay ilain'ny orinasa lehibe anankiray nefa ny tsy voatery tsony ho afarany avy any ivelany fa orinasa eto Madagasikara salatsala sy madinika no anome an'ireo karazana fitaovana madinika ireo zay ho ampiasain'ireo orinasa lehibe ireo zay ao anatin'ny sehatry ny fanodinana lamba ireo. Tsinganana manokana fa efa manomboka miasa ny EDBM miaraka amin'ny Banque africaine de développement amin'ny fametrahana tsikelikely ny paikady ahafahana mampiasa ny vola io ary manampy an'ireo orinasa ireo. Ny ohatra amin'izany ohatra dia tamin'ny heritaona lasa teo nisy ny fiara-miasa niaraka tamin'ny USAID zay nandrosihana ny sy nahafahana nijery iza daholo ireo karazana orinasa zay afaka ampiana ao anatin'io fond d'appui au secteur textile io.